Fa nitondra ny fahitany ny raharaha izay mahavoasaringotra ny vadin'ny solombavamboaka Nantala Andriamatoa Laiso Jean-Pierre Naijovato nahafantarany be sy ny maro azy ny vondron'ny mpanohitra mitsangana ary malagasy tokony hivoaka aorian'ny fanadihadiana atao hoy ny avy amin'ity antoko-mpanohitra ity ny anaran'ireo rehetra tafiditra ao anatin'izay raharaha izay. Ny poitra indray teto anatin'ny herinandro maromaro ny fanadihadiana momba ny raharaha andramena anisan'ny voantso ao anatin'izany ny vadin'ny député avy Antala Laiso Jean-Pierre Naijovato mitaky ny amin'tanatra amin'ny farany ny fanadihadiana rivoany anaran'ny rehetra voakasika ao anatin'ny raharaha andramena ny mpitarika ny vondron'ny mpanohitra mitsangana ry malagasy Sylvain Rabetsarona. Io andramena io zany tamin'ny première république dia efa nisy nono io fa olombitsy n'olona nanaroatra nanao an'izany na nalala zany afaka nanao an'izany dia nitody dia nirongatra be zany ny fanaovana an'io andramena io fanondranana tsokosoko. Ny fahafantarako azy matoa le izy moa le mpandraraha iny monsieur Ralaiso nahazo araka ny filazany zany nahazo alalana izy nanao an'le izy dia ny tsara izy tsara ho fantatra izy namia lalana an'le izy fa matoa izy nanao an'le izy kosa aloha zany dia araka ny teneniny hoe efa tamin'ny 2000 izy nanao donc continuité zany izy tsinona zany opérateur ake io nge samy manana ny raharaha ny asany ny fandrakana tena asany fandrakana dia manao infrastructure ohatra zany. Za aloha manana vahaolana amin'ny resaka andramena io ary efa niresahako zany satria tsy amelan'ireo communauté internationale reo bailleurs de fonds reo zany tena saharotiny amin'io indrindrindrindra ny amerikana hitanareo amin'izany ary tsy janona nge io fa raha zoina hatramin'ny farany io dia hita daholo manao raha tena satsika malagasy hoe tena andravona an'io dia tokony avoaka hatramin'ny farany fa matoa le olona kosa aloha nanondrana kirakirana izy olona tsy hoe amatony nitsindra mandeha izy nanao ny androzy hatramin'ny 2000 dia nanana lalana izy dia izy namia an'le izy namena dérogation fa izy manokana rery saby zao izy mantsy ny fahafantarako azy mivondrona daholo zany any avaratra any hoe satria be dia be mpanao bois de rose araka ny teneniko tamin'izay tao amin'ny Sénat tsisy bois de rose miainga zany Madagasikara raha tsy olahopotiny amin'ny mpanao bois de rose any avaratra any tsisy alatromboka raha tsy ny olona any atsimo fa tsy ny olona avy Antananarivo no anao bois de rose misy fa zao ny eto Antananarivo kosa no mpame alalana le zaraindrolahy hoe col blanc reny olona reny koa mba tokony fatarana ihany keo nge. Tsy voalohany no nisy ny fanadihadiana mikasika ny raharaha andramena fa efa nisy ny raharaha teo aloha toy ny raharaha Bekasy saingy tsy nisy toy ny raharaha ary tsy nisy ihany koa ny olona ambony voatazona tao anatin'izany. Andrasana araka izany ny toy ny fiantsona ny vadin'ny député Jauvato andrasana ihany koa ny mety fiantraikana ara-politika amin'ity raharaha ity eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny député Jauvato izay ao anatin'ny Maronis miaraka amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.